ary tompoko lasy toko vavy araka ny sary famantarana teo dia ny fandarana meteo indray no arahanao amin'izao fotoana izao manolotra ny araba tompoko. Mbola mitoetra any amin'ny faritra masina atsimon'ny Madagasikara iny hatrany ilay anticyclone lehibe iray izay mampatanjaka ny alizay eto amin'ny nositsika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia mbola ahery hatrany ny rivotra ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny tahak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra iray manontolo iny. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso faha 5 ny volana May 2024 amin'ny tontolo andro dia hanorana malefaka manomboka faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany ary mipakatra amin'ny faritra atsimo Atsinanana iny. Andrahoana ary mety ho arahana herika manify indrindra ny amin'ny maraina ny ilana atsinanan'ny faritry ny afovoantany ary fandimby ny rahona sy masoandro ny aty amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana voatombatomana ao amin'ny rapitso tontolo andro indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy raha noharina tamin'ny androany. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 10 degré celsius ny ambany indrindra, any amin'ny faritra Vakinankaratra ny amin'ny tendrony avaratra 20 degré celsius, any amin'ny faritra Tsimano manodidina ny 17 hatramin'ny 18 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny ambony indrindra dia 30 degré celsius amin'ny faritra andrefany Madagasikara iray manontolo iny. Ny aty amin'ny faritry ny afovoantany kosa manodidina 19 sy 20 degré celsius. Raha mikasa hivoaka ivelan'ny nosy ianao dia omena fahafapo hatrany andreo tanàn-dehibe vitsivitsy. Fantaro ary faritry Milan sy Paris, Johannesburg dia hifandimby ny rahona sy masoandro aty faritry Nairobi hanorana tandrifin-drahona, ny any faritry Bangkok kosa hanorana tandrifin-drahona mety arakotraka. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina antsika indray dia hibalika be ny masoandro amin'ny rapitsony any faritry Komorany hanorana tandrifin-drahona, faritry Port-Louis sy Saint-Denis, ny aty amin'ny faritry Seychelles no ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonao roso antsika eo amin'ity alina ity miraha soanao hatrany izay ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.